ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Niva. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lanulcianoni Vaovao. efa tafapetraka eo anivony bromahatry ny antenne pirenena ny tolakandro teo ilay taratasy fangatahana ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana any premier ministre lehibe ny gouvernement ary efa nampamantarana azy ihany koa izany siropokambana mandrafitra zany gouvernement izany ny zoma ho avy izao ankilany raha ny fantatra no andesana fanapahan-kevitra eo anivony fivoriam-be azony be sy ny maro atrehany ity fangatahana fitsipaham-pitokisana ity araka ny fantatra. Ny amafy ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatra eo anivony ENS ampifolo tamin'ity androany ity mpianatra miisa 4 no naratra mafy nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra taken'izy ireo ihany koa ny fihaonana amin'ny ministra tompon'andraikitra nanamafy tofarany fa tsy emotra izy ireo ary tsy ampitsahatra ny fitakiny raha toa ka tsy mivaly izany. Manjavozavo ary mampanahy ny zavatra hitranga ny taona 2024 ho ireo mpikambana eo anivony GEFP na ny groupement des entreprises France et partenaires eto Madagasikara. Isan'ny mahatonga izany tsy fahamarintoeran'ny lalàna fehiny zone France eo ihany koa ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo ary indrindra ny toetra ara-politika amin'izao ankatoko ny fiampitoam-pifidianana izao. Fasandrazana misa fety no maikilany afo tao ambato miritika fokotany Sameloka commune ambanivohitry fanandrano district ny Tomasina Faro. Natonga izany ny raha ny fitataran'ireo ponina ny eny amin'ny manodidina ny Dortanety vokatra izany may avokoa ny akamaroan'ireo razana ireo. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena miamafy ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo vahoaka any Iran amin'izao fotoana izao ary miditra amin'ny fitokonana fobe ihany koa ireo mpiasa ho fandrodanana ny fahefana. Anarivo no efa voasambotry ny mpitandro filaminana ary mahery ny telonjato ireo namono ny ainy vokatry ny fifandona teo amin'ny rotonta hatramin'ny androany. Ny andinindin'ireo avetrany ary arahinao afaka fotona foy. Manolotra ny araba tompolasy tompovavy amin'ity aliny alarobia fa fito ny volana Decembre taona 2024 ity tonga soindray eto anivony fotoana ny fampalalamba avao amin'ity alina ity dia mbola anangananao ary ampanajana trano no anasananao anaraka ny fotoana ny fampalalamba avao tsika hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia itodika avy hatrany eny Tsimbazaza eny sika efa tafapetraka eo anivony bromahatry ny antenne miram-pirenena ny tolakandro teo ilay taratasy fangatahana ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana any premier ministre lehibe ny gouvernement Ntsay Christian ary efa nampahafantarana azy ny mahakasika izany sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Ny zoma ho avy izao kosa ankilany no andraisana fanapahan-kevitra eo anivony fivoriam-be azony be sy ny maro atrehana ny fangatahana izany fitsipaham-pitokisana izany. Raha toka mahafeno ny roa ampahatelon'ireo sobavim-bahoaka no mandany izany fangatahana izany dia miala amin'ny toerany avy hatrany ny premier ministre. Ndeha rahantsika ny antsipriany izay. Mafampana ny toedra raha eo anivony antenne miram-pirenena eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao. Nanomboka omaly ala raha ny fantatra no efa nanomboka ny fanangona tsony izay nataon'ireo sobavim-bahoaka ny Madagasikara hanaovana ny motion de censure ny premier ministre lehibe ny gouvernement Ntsay Christian. Ny tolakandro teo araka ny loharam-baovao voaray no efa tafapetraka teo anivony bromahatry ny antenne miram-pirenena ity taratasy momba ny motion de censure ity. Raha ny vaovao voaray avy eo anivony antenne miram-pirenena ihany koa efa niotra ny fetresa ilaina amin'ny fanaovana izany motion de censure izany ny isan'ireo solovim-bahoaka nanao tsony ity taratasy ity. Fa raha ny fanangona tsony dia misy ary efa fiainana tsony afana manao satria zao za efa ela raha za manokana nangataka hoe misy ministre tsy mavita azy tsy mamaly ny tetam-bahoaka
nefa ho avy fividianana tena misy sonia akvonina izay nanao motion de censure tsy maintsy motion de censure natao a satria tsy mety intsony tsy misy motion de censure parcelle tiny de tsy maintsy motion de censure niongotra daholo aloha de verina départ zéro samba tena tsy avy amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena io tsy avy amin'rery io fa tena efa fieno kapokany député ary zay mahafaly andraolo dinina eto androany zay mahafaly ahako satria izany anisa misitona lakilosa isan'andro na mafisiny filoha lefitry ny antenimera-pirenena avy amin'ny faritany ny Fianaratsoa fa tsy mbola nahalala ity fanangonantsony ity ny tenany hatramin'ny 1.20 ratoandro teo naneo ny fahavononany kosa ankilany ty farany ny hanao soni an'ilay motion de censure ary tsika rehetrarehetra zao dia samy mahita samy mahatsapa fa mihetsika ny ary satria tsy mandray vola azadino fa le gouvernemanta na lay prime ministre nge tsy hoe voanandalo teo amin'ny fitantanandraharaha fefodimy taona latsaka izy ka matoa sahiram-bola kitapombola mpanjakana mahomby fe zany le fitantanana sa tsy mahomby anjaratsika rehetra mandinika za mbola sy nanao soni fa za vonina nanao soni ka raha ohatra ka misy zany satria voatonga io dia anao raha ohatra ka hoe misy aty dia anao mbola tsy nahavita dia tena mandray anjara efa maro amin'ireo solomavomboaka avy amin'ny vondrona IRD ihany koa no hoe fa nanao soni izao fitsipaham-pitokisana izao ary isan'ireny ny solomavomboaka na Tsimondrano Andry Ratsivahiny efa ela loatra tamin'ny toeran'ny premier ministre ho ity farany ka mendrika ho solona amin'izay zavatra maro efa mitambatambatra le izy ny tena maro contexte misy koa mahita izay efa hoe tokony mba misy oxygène vaovao manakaiky ny filoham-pirenena dia mijoro zay amin'ny miaraka amin'ny vahoaka satria maro ny vahoaka miandro hoe mba tokony mba miova ny premier ministre tena nanao be hatramin'izay fa ohatra mpanao baolina ihany mba mila solona kely mba hahafahana manana énergie vaovao hitondrana an'ilay firenena fa miasa rera folany république fa zay ny hita mba ny lohan'izay mba mila mieritreritina hoe ovay nanamafy ny filohan'ny vondrona parlementaire avy amin'ny atoko tiako Madagasikara fa nanao soni mahakasika ity motion de censure ity ireo solomavomboaka tima rehetra ny solomavomboaka tima dia efa nanao soni mariny zay fa nanao soni an'izany izy satria araka ny teniko teo dia izahay nanao antso efa ela mety anivon'ny tiako Madagasikara no efa ela nanao an'izay antso zay hoe fotoana tokony efa ametrahana fitsipaham-pitokisana an'izao gouvernement tarenandreo atokotsaikry satria anatin'ny fahefana io zay dia natarara dia hoe tonga soa ihany satria efa tena sahirana le vahoaka zay fotsiny ny antony ho an'ny solomavomboaka voafidy tao Tomasina voalohany tsy manana vola hampanderan-draha raha maro samihafa eto anivon'ny firenena intsony ny fotoram-panjakana ankehitriny ka rariny raha nampiakam-peo mahakasika ny premier ministre izy ireo raha ny fanazavany Maliala moa za teto nanomboka ny resaka amin'ny premier ministre dia za nandeha satria hitako hoe misy olana goavana zay olana goavana fatatsika ohatra fotsiny raisiko dia ny atretantsika tsy afaka nandeha ny Nosy Maurice ohatra zay ny karamany mpampianatra tsy azo ohatra zay ny karamany rose zay olona vaovao vao recruter amina police zany na gendarme sy sisa tsy azo ny bourse d'études mbola tsy azo ny bourse d'études extérieures mbola tsy azo zany hoe tena lalina be ny faratsiny fitantanana ny firenena ankehitriny anatin'izany zareo amin'ny ministère des finances resan zareo tamiko teo dia zaho manentana ny olona amin'ny teneniko zay raha araka ny lalàna na efa nahafeno ny fetrisa azy ireo solomavomboaka izay nanao soni ny fangatana ity fitsipaham-pitokisany premier ministre sy ny gouvernement ity ary na efa tafapetraka anivon'ny boromaritra aza ny taratasy andrasana ihany koa ny fankataovan'ireo solomavomboaka ity motion de censure ao anatin'ny fivoriam-be azony be sy ny maro atrehana ny zoma ho avy izao raha tsy mahatratra ny roa ampahatelony solomavomboaka no mandany izany mbola mijanona amin'ny toeran'ny premier ministre raha toka feno kosa ny fetrisa ilaina miala amin'ny toeran'ny premier ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement lafiny fampianarana indray kosa toy ny hetsika izay nataon'ireo mpianatra omaly ny amafy ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny ENS na ny école normale supérieure Tetsampefilo ho an'ity androany ity mpianatra misa efatra no naratra mafy nadritra ny fifandonany teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireto mpianatra ireto taken'izy ireo ihany koa ny fihaonana amin'ireo ministra tompon'andraikitra nanamafy kosa ankilany ny mpanao fihetsiketsehana ireto fa
tsy emotra ary tsy ampitsahatra ny fihetsiketsena izay ataony raha toa ka tsy mivaly ny fitakiny. Ny antsiprian'izay no entiny Hilary nasolony aina amintsika. Torabato, dorikodiarana ary fanankenandalana ireo no nanehoan'ireo mpianatra ny tsy fahafaliany noho ny tsy fihainoan'ny fanjakana ny fangatahana izy ireo. Ny amafy ny hetsika tapaka nandritra ny ora maro ny lalana manodidina ny ENS Ampifloha. Vokany mpianatra misa 4 no naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana ny maraina teo. Azagagy nareo raha tsy ampifanabeazana ny zanatsika satria nahoana izao mazana mpampianatra izahay tompoko tsy tahaka ny zanaky ny akamaroanareo amin'ny fitondrana hoe mianatra ny ivelany dia sanatsiva izay ve le hoe filozofia hoe satria mianatra ny ivelany ny zanakareo tsy misy rarahinareo zaza malagasy sanatrian'izany izay ny fanontanianay satria inona moa tokony tsy atongavany solo tena eto amin'izao laingalaingo tsena taona zao mahazo anay firy naratra any any amin'ny hôpitaly any izahay sy tokony toraka izahay fa inona tonga ny toraka velo baton misy voatifitra amin'ny balablon misy crimogène fa izahay tsy matahotra an'izany satria izahay aleone maty toy izay fampianarana sy tsombaina. Misy mpianatra efa tamin'ny taona 24 no nahavita fiofanana saingy tsy mbola voaray ho mpiasa-panjakana hatramin'izao ho hatrany ny fanazavana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa famonoana afo no nataon'ireo tompon'andraikitra hatramin'izay ary mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany tsy niatsasaka ireo mpianatra akory no voaray ho izy ireo. 2019 no nanamafiny décret fa efa ela ny décret no nitatiana tsy misy valiny ihany hatramin'izay efa 2022 tsika izao 45 jours no meny tamin'ny 2021 izany hoe décret mahakasika ny recrutement systématique izay le takinay gaga nefany tohatry ny hoe arirarira ilay zavatra ny hoe famonoana afo fotsiny ngamana ataon'ny fitondrana satria mirecruter izy fa tsarakaraky nisany olona mivoaka no mandray poste zao manko le fanontaniako asa hoe izay mihitsy fa tompoko sanatrian'izany le politika asa ve izay mihitsy fa le politika sanatrian'izany hoe mpitehana ny fampianarana sanatrian'izany ve mba misy anaovanareo zay tianareo atao amin'ny fitondrana sanatrian'izany tsy satrinay zany fa tao gaga ihany izahay tompoko mahagaga anay inona moa zany sao anafarana mpampianatra ny ivelana tsy misy dikany ve zahay eto. Ankilany fanontaniana maro no napetraky ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo amin'ny tambajotran-tserasserany manoloana ny fitokonana nataon'ny mpianatra ny ENS ity. Isan'izany ny hoe maninona no misy mpianatra mahavita fiofanana natao amin'ny ENS no misafidy tsy ho mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny tsy faneken'ireo mpianatra sasany ny fandefasana azy ireo any ambanivohitra. Manoloana io nanambara ireo mpianatra eo anivon'ny ENS fa tokony hitovy ny fandraisana ireo mpianatra na havita fiofanana rehetra. Vahaolana roson ireo mpanao fihetsiketsehana ary takin'izy ireo ny fihaonana amin'ny ministra tompon'andraikitra. Tsy hijanona ny fitokonana raha tsy misy ny valiny mahafa-po ho hiatrany ireo mpianatra eo amin'ny ENS Ampifloha. Lafin'ny fitaterana ndray kosa mahery 10 miliara ariary isam-bolana no hofan'ny fiaramanidina Embraer ho ampiasain'ny kompania mpitaterana bakabaka Madagascar Airlines. Manomboka amin'ny volana janoary no atomboka hiasa ity fiaramanidina Vaovao ity ary aritra 10 taona ny drafim-panarena ity kompania ity raha ny fanazavana. Androany no nataon'ny fifanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny orinasa Embraer mpanamboatra ny fiaramanidina ny kompania Azora ary izay mpanofa ity fiaramanidina ity ary ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines. 7.4 dolara isam-bolana na mahery ny 10 miliara ariary ny ofan'ilay fiaramanidina Vaovao Embraer ho ampiasain'ny Madagascar Airlines. Amin'ny volana janoary 2022 vao tonga eto Madagasikara ity fiaramanidina Embraer Vaovao ity. Anampiana ny kompania mpitaterana anabakabaka no ho antony nandraisana ny fepetra ny fanazavana. 10 taona ny adrafim-panarenana ity kompania mpitaterana anabakabaka ity. Amin'izao toerana izao ankehitriny dia satria noho ny tsy fahaiza mitantana noho ny trosa misavovony ary efa hatrany amin'ny 110 à 120 millions de dollars ny trosan'ny Air Madagascar ankehitriny. Noho izany dia mila mametraka fitsipika vaovao isika hoentina anarenana ny Air Madagascar. Anisan'izany dia izao fakatsika
ny anasoniavana amin'izao fiara-miasa amin'ny amin'ny heure zao ny azahoany ary Madagasikara roplanina vaovao mba hoentina natevenana ny fitaterana ny ireo malagasy izay mifamezivezy eto amintsika. Hofiana amin'ny kompani mpitanterana Azoraha mandritra ny fotoana lava ity fiaramanidina ity ary orinasa Embraer breziliana no manamboatra izany. Ampitombo ny sidina ataony Madagasikara Airlines no tanjona amin'izany. Lehibe ihany koa ary mazaka mpandeha manodidina ny 450 eo. Anozotra ato anatiny ary ampitohan'ireo no seravavy ity fiaramanidina ity. Amin'izao tsika miteny zao zany ny composé en flotsika dia essentiellement ATR. Dia misy an'io moa zany ATR anankely zao ny composé ny flotte ny Madagasikara Airlines. Misy moa ny Airbus moa zany tsy manatony ny hofaina daholo ny fiaramanidintsika zao. Ny Airbus no any Air Madagascar dia misy projet zany hoe ampiasana an'izy io en tant que cargo. Zay zany aloha ny projet zao fa ny amin'izao miteny zao aloha ny prévu anatina hoe fitondrana olona dia ny ATR dia io Embraer. Ao anatin'ny drafitra ny anaovana ny Lankoria amintsika miteny zao tsika manao Lankoria amin'ny Madagasikara sy amin'ny alalan'ny Madagasikara sy Madagasikara moa zany fa iny zany mbola étape anankiray am'le azahoana le avion koa 787 900. Androany no totosana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloho ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny orinasa Embraer mpanamboatra ny fiaramanidina, ny kompani Azoraha izay mampanofa ny fiaramanidina ary ny kompani mpitanterana anabakabaka Madagasikara Airlines. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny tale jeneraly vaovao ny kompani Madagasikara Airlines. Ho an'izay toe-karena izay hatrany manjavozavo ary mampanahy ny zava-mitranga ho an'ny taona 2024 ireo mpikambana eo anivon'ny GFFP na ny groupement des entreprises France et partenaires eto Madagasikara. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fahamarian-toeran'ny lalàna fehiny zone France eo ihany koa ny olana eo amin'ny sehitry ny angovo indrindra fa ny toe-draharaha politika izay amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Fanadidiny entiny Gaëtan Andriansilavo. Maro ny aiai napetraky ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires eto Madagasikara izay nanantanteraka fivoriana ara-potoana omaly mahakasika ny ho avy eo amin'ny tontolon'ny fandraharana. Isan'ny mitazona ny laharana voalohany amin'izany ny instabilité juridique sy ny lafin'ny fampiasana angovo. Izany fanjakana ovana ny lalàna mifehiny zone franche dia ahena arak'izay le tombontsoa ahafahana misitin'olona andraraha eto amintsika. Amin'ny ankapobeny koa manahirana ohatra zao ny resaka angovo eto amintsika. Non seulement izy lafo fa raha ohatra ve azo vinavinaina hoe isy 100 000 emploi hoforonina ao anatin'le tsena vaovao afaka hosotomontsika izay aiza ho aiza ny toerana sitsika sy ny angovo hoentin'ny olona manao azy satria ny mpifaninana amintsika raha tsy resaka fa tsy Kenya, raha tsy resaka fa tsy tany sasany manodidina antsika izay manao agoako dia plutôt clé en main no meny fanjakana toerana izy efa afaka tonga dia esana subventionner ny énergie tsy izay ka eto amintsika moramora kokoa le lalàna ahafahana misitona ny olona hiasa ao amintsika nefa ny antsika izay voakitika izay lalàna izay. Ankoatran'ny lalàna mifehiny zone franche izay kasain'ny fanjakana ovaina sy ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo, sahiran-tsaina ihany koa ireo orinasa afakaba amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Araka izany miantso fitonina izy ireo ahafahana mamokatra sy manome asa ireo tanora. Mahazatra antsika eto Madagasikara rengany ka tsy izay tena tsy mirary an'izany zay fa anjarany gérer ses prévoir ozy izy ihany sahiran-tsaina koa ny olona zany hoe inona ny zavatra mety hitranga amin'ity akatoko ny fifidianana ity satria mafana dia mafana ny sehitra eto dia manà ny olona sao dia sanatria mety hisy korotana dia manaraloatra raha teo zany zay fikamanany olona safakaba hoe sy tombontsoan'izan'izany sy ny fikorotanana dia miantso ny mpisehatra ara-politika sy ara-tsosialy rehetrarehetra fa
ilaina ny fitoniana zany raha ohatra dia tena tiatsika ny amokatra eto Madagasikara. Ho anay ny finoanay dia tsy misy afa-tsy ny famokarana na ny création de valeur no ahafahana mampandroso ny Madagasikara. Ary eo amin'izay création de valeur zay mila manokatra orinasa be dia be tsika mpiasa ireo tanorantsika be dia be tsy anasy ireo evitena ny mety fipoahana ara-tsosialy mety isy zay mety anapotika sy andetika antsika lavidavitra kokoa noho izao efa misy antsika izao. Ayay apetraky ny GEFP ihany koa ny mahakasika ilay tarifo Optima Business izay hiatra tanteraka ny volana janoary 2024 avy zao, ny mahakasika ny karama farany ambany izay farana amin'ity volana desambra ity. Fanampin'izay mitaky ny iray isan-jaton'ny chiffre d'affaires ny ireo orinasa misehatra eo amin'ny TIC ihany koa ny Artec. Ny orinasa misehatra eo amin'ny TIC izay mahatratra ny 5.0 isan-jaton'ireo orinasa afakabe eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ivena vetivety ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika itsika tsy tantaratra ny fahavonona ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara hono ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fanambarana izay nataony tamin'ity androany ity. Manahy ny amin'ny tsy filaminana sy ny tsy fahalarivoriny ny tontolo manodidina ny fifidianana ity filohan'ny antoko tiako Madagasikara ity. Fiteny kolona mitondratsika ny tsipirian'izany. Tsy mahatokony seny mijoro ankehitriny ny antoko tim. Endrika tsy fanaran-dalàna maro no hita taratra amin'izao fanomanana ny lisitry mpifidy izao, hoy ny filohan'ity antoko ity androany. Raha ny fanazavana, tandinin-doza ny demokrasia sy ny zotra mpifidianana. Tsy azo antoka ny fahaleovan-tena sy ny tsy fandanian'ireo rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana. Na dia teo aza ny antso sy ireo sosikevina roso ho fanatsarana ireo lalàna mifeny fifidianana sy ny rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana eto amintsika avy amin'ireo serina maro samihafa avy eto toerana sy avy any ivelany dia tsy misy hatramin'izao ny finiavana avy amin'ny fitondrana iaina, tsy tomomana sy tsy mizotra araka ny tokony ho izy ary tsy mahazo ny faharisiany rehetra ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy na ny refonte total. Dia sarotra ny azona lisitry ny mpifidy feno sy madio anatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Tsy manara-dalàna ihany koa ny fanaovana ny jugement supplétif amin'izao hoy ny fanazavana. Momba ny tetiandro mpifidianana sy ny tetibola anatanterahana izany. Tsy hita mazava ao anatin'ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana ireo fifidianana tokony atao amin'ny taona 2024 dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny commune. Tsy ampy anatanterahana ireo fifidianana tokony atao ny tetibola voasoratra anatanterahana zany amin'ny taona 2024 raha ampitahina amin'ny teo aloha sy ny fanambarana nataon'ny seny tsy ela koa zay. Andray fanapakevitra ara-politika lehibe ny antoko tiako Madagasikara raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra manoloana ireo raha ny fanambarana androany. Taorian'ny fitokonana izay nataon'ireo vacataire eo anivon'ny office du bac iray volana lasa izay tsy mbola voava mandraka androany ny olona n'izy ireo. Ny famahana izany izay andrasana ny sonian'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara araka ny taratasy izay eo ampelantanana. Fanadidina entiny Daniela Mindorso. Tsy mbola nandray ny karama ny 5 volana ireo vacataire eo anivon'ny office du bac ao amin'ny université Antananarivo izay miisa 730 hatramin'ny androany. Ity olana ity izay efa natonga ireto mpiasa ireto nitokona iray volana lasa izay. Tamin'izany nisy ny fampanantenana saingy tsy tanteraka hatramin'izao. Malohany nisy ny fikarohana nataon'ireo mpiasa ary fantatra tamin'izany fa ny fiandrasana ny sonia amin'ny filoham-pirenena no antony tsy nandraisan'izy ireo ny karamany. Vany amin'ny ministera izy ity dia efa nandalo tany amin'ny prime ministre dia fahalalana anazy zany avany amin'ny filoham-pirenena sisa farany ity taratasy ity dia efa hitantsika ato anatin'le taratasy ato zany fa navita cachet ny avao ministera dia ny avany amin'ny prime ministre Tsay Christian ihany koa fa eto amin'le kazy le misy an'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina zany sisa mbola tsy vita cachet sony mety hoe zany zao sisa no sony farany ivoan'ity karamanay ity taratasy efa tamin'ny 8 juin 2022 ity nefa nalefa tany ny fahalalanay anazy dia hatramin'izao nefa mbola tsy vita io hatramin'izao dia ny karamanay mihitsoka foana na ny fiainanay ary lasa mihitso. Anatin'ny fahasahiranana araka izany ireto mpiasa ireto noho izao tsy fandraisa karama 5 volana izao. Tena mianatrosa tanteraka zany amin'izao satria nandritra izay 5 volana izay karama raisinay irery ihany
vacation rery ihany dia rehefa tsisy raisinay zany dia inona tso moa ny ataonay eo ny trosany amin'ny olona rehetrarehetra zany hoe sasany zao a misy mananjanaka ireo efa amin'ny écolage mpianatra efa mitakiny any am-pianarana niofa trano niofa njiro tsy maintsy enjehan'ireo daholo dia zay zany tena fanamafisana hoe mba olombelona ohatranay ihany ianao a dia mba tsy ireo zay. Manao antsoava amin'ny filoham-pirenena hamany olan'izy ireo ireto mpiasa ny ofisy du bac ireto. Zay ny tapany voalohany teto anivy ny fampalalama vao tompo klasy tompo vavy dia mbola akasitrano anaraka izany isan'ny vetivety aloha sika no teny teo tokavarotro reto dia rehefa avy eo indray ary. Tapitrisy isika izao isika iray. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Mampivarotra masaka anay mila manadio fitaovana matetika izahay. Liquide vaisselle nickel no ampiasainay sady manadio no mampangirana. Tena tsy afaka amin'ilay lessive nickel ntsony satria izy tena tsy manimba tanana sady tsy mampivaloko ny lamba. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Izay sady antsika tompo-klasy tompo-vavy dia tafaverina eto anivy ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny takariva ity dia mbola anasananao hatrany anaraka ny tapany faharoa. Tontolon'ny fanabeazana naroso amin'ny daty ny faharoapolo ny volana Jona taona 2024 ankehitriny ny fanatanterahana ny fandinam-panjakana CEPE araka ny tetiandro mpanadinana navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny janona ho an'ny volana Jolay kosa ny fanatanterahana ny fandinam-panjakana BEPC. Anampy amin'ny fandrindrana ny fanomanana ny tetiandro mpampianarana ho an'ireo mpianatra handala ny fanadinana sy ireo sekoly ireo daty ireo na eo aza ny tsy fisian'ny fankakevatra tamin'ireo sekoly tsy miakina momba izany raha ny fanazavana.
tsy mbola miatratra eto ny volavolan-dalàna mikasika ny fanafoana ny fanadinam-panjakana CEPE eto Madagasikara. Nateo aza ny fandaniany solombavambahoaka misy 3 amin'ireo 150 izany teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny farany volana novambra lasa teo. Manamafy izany ny tety androm-panadinana navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny taona 2024. Ny 2 volana ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE tamin'ity taom-pianarana ity raha ampitainany tamin'ny taona lasa. Dia ny zavatra misy moa zany hoe mety tsara le 20 jona satria mialony fetim-pirenena. Dikan'izay zany dia mba avy manao CEPE ny ankizy vao mandeha milalao arendrina. Ho an'ny mpampianatra ndraiky io dia mety le izy satria voaja ilay 700 ora izay tokony hanomezana fahalalana ny ankizy. Fantatry ny ray aman-dreny zany zao ny datim-panadinana dia miteny zany hoe ny CEPE 20 jona, ny BPC dia manomboka ny 3 jolay, ny herinandro voalohany jolay zany. Dikan'izay zany tsy mandoa écolage tsony ny volana jolay. Vao homana tsara zany le 2 volana naovana fialan-tsasatra zany dia voaja tsara le fidirana ny volana septambra. Mijanona toy ny teo aloha eto ny fandaharam-panabeazana na ny programme scolaire ho an'ireo sekoly ambaratonga fototra raha ny nambarany avy eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Mikasika ny fandrafetina ireo volavolan-dalàna ho an'ny fanabeazana, miantso amin'ny fankakevitra sy ny fampitoviana lanja ireo sekoly ny avy amin'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina. Ho anay sekoly tsy miankina moa zany dia apetraka tsara le izy hoe aleo mba hifampiarahana trany ny zavatra atao satria izao fanapakevitra zao zany moa zany zay moa zany tsy anakina fa izay moa ny zavatra vita dia mandeha le izy fa ohatran'ireny lalàna reny zany dia tokony mba ho resahana. Dia zao mandeha indray ny lalàna momba ny loi de finance dia mikaikaika mihitsy ny sekoly tsy miankina amin'ny resaka hetra. Dia eo zany le izy hoe service d'utilité publique tompoko ny sekoly tsy miankina ary ny écolage dia tsy tokony azo angalana hetra. Inona moa zany no vola miodikodina ao anatin'ny sekoly tsy miankina. Ankoatra izay, anomboka ny 13 janoary izao hatramin'ny 14 martsa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina nalan'ny fanadinana CEPE. Raha toa ka anomboka ny 30 janoary hatramin'ny 30 martsa kosa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana BPC ny taona 2024. Lasa mora lany ny solika amin'izao fotoana izao raha ny fitarianan'ireo mpanjifa nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Voatery mampitombo 12 ka hatramin'ny 20 isanjato ny fatran'ny solika alaina ihany koa ireo mpamily fiara sy kodiaran-droa araka ny fanazavana hatrany. Ity tranga ity izay anerin'izy ireo ny tompon'andraikitra maro samihafa amaha sy anamafy ny fanaramaso ny kalitaon'ny solika tonga eto amintsika. Tokony ho jariana akaiky ihany koa raha ny fanazavana ireo solika mitampoka na ny fanazavana ireo mpampiasa solika izay hatrany. Mora lany ny solika amin'izao fotoana ka voatery mampitombo 12 hatramin'ny 20 isanjato ny fatran'ny solika alaina ireo mpamily fiara sy kodiaran-droa nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Anton'izany ny faratsiany ny kalitaon'ny solika, eo ihany koa ny fisiany ny fanapohana solika izay fampiparitaka manerana nosy. Mitaraina vokatra izany ireo mpanjifa ary miantso ny sampandraraha voakasika andraindraikitra sy anara-maso ny kalitao amidin'ireo kompania solika. Ny kalitao solika matetika mitaraina daholo ny olona mora lany loatra le izy. Ny lokony ny gasoil koa ohatr'izay ihany koa. Ohatrany hoe troisième qualité angamba ny solika tonga eto amintsika fa tsy ohatran'ny solika taloha intsony. Dia ohatra manao solika 7 arivo dia atao royal ohatr'izay. Misy hoe 15% angamba ny fandaniana. Manimba zavatra nefa tsy voasolo akory ka izao simba moto dia ianao ihany manamboatra fa mivarotra solika nge tsy hanolo tsy ame hoe simba moto anao dia izy ny andeha karama mpanamboatra tsy mandoro tsara zany le carburant dia lasa misy problème anatina sopapa any satria vokatra io solika tsy mifanaraka amin'ny fenitra tokony ho izy io. Ny tombohitsa ireo fiara sy kodiaran-droa simba. Ho an'ity mpanamboatra kodiaran-droa ity ohatra, 4 hatramin'ny 9 isan'andro ireo moto amboarina eto aminy. Vokatra io solika ratsy io. Beda be mihitsy aloha zareo zao mitaraina eto aminay eto amin'iny resaka iny satria le qualité an'le solika amin'izao tena hoe ratsy ozy zareo. Tena ratsy. Za koa mahita zany fa tena ratsy le izy. Mety hoe misy miteny izy misy tonga zao zareo misy hoe 4, 5 ohatr'izany tonga zareo. Eo resaka mitaraina ny resaka solika io. Maromaro ihany resaka anaty motera zao misy fiantraikany daholo amin'ilay izy.
resaka sopapa, resaka arbaka masampirampy reny izy ohatry zany moto ray voaniny io resaka solika ratsy nampatonga anazy io taraiky io simba io. Andrasana manoloana ity tranga ity ny fanaramaso sy ny fepetra ho raisiny office malgache des hydrocarbures. Hoany amin'ny faritra indray sika anatin'ity vaovao manaraka ity tokolasy tompoko vavy any Tomasina fasandrazana miisa 7 no maikilany afo tao Ambato Rimitika fokotany Sameloka commune ambanivohitra Fanandrana districtny Tomasina faharoa. Na tonga izany raha ny fitantaran'ireo mponina eny amin'ny manodidina ny mahakasika ny dorotanety vokatra izany may avokoa ny ankamaroan'ireo razana tao ampasana. Irenao Razafimana no mitondra antsika any Antsipriana izay. Tsy ny zava-mananena ihany no mitondra faisana vokatry ny fisina dorotanety matety-piavy aty amin'ny elana antsinanany nosy manamorona ny lalam-pirenena faharoa iny fa lasibatra ihany koa ny vohatra misy ny fasandrazana. Ny alahady lasa teo no nahitana firehetana ny Kiritrala tao amin'ny fokotany Sameloka commune rurale Fanandrana tokony tamin'ny roratolakandro. Tsy nanampony rehetra kinanjo noho ny amafy ny fitsokony rivotra vetivety teny ritaka teny amin'ny faritra misy ny fasandrazana tao ambato miritika ny afo. Niezaka nitsakana sy namon'ny afo ny mponina sisa tao an-tanàna fa saingy tsy nahatohitra noho ny avitsiny. De zay mipetrapetraka amina ampatanàna amina seza de nahita afo nidonaka de raha vao nidonaka afo tonga de niteny zay hoe misy afo nidonaka ny tampony amin'ny fasaka amary fasaka ry ndo de jerena sao de amin'ny fasaka agny io de raha vao nahita an'igny zany zay tonga de niakatra zay jiaby tamin'ny tanàna takagny nirombako le afo de fa tsy tagnantsony zany le afo de namonjy zay tamin'ny le fasana de nizaka zay atsika ty karaha vitsy sa fa misy olona migna maromaro migna ngamba ambadika akagny io de tsonjoviny amizay fa maromaro amizay olona tonga de olona maromaro zany namany namono afo nanomboka tamin'ny roy zany natomboan'le afo de afara tamin'ny telo izy zay vao maty de le fidiran'le afo zany avy amin'ny concession famparian-tany aminay tsy vezivezen'olo maro fa le olo tompon'le concession ihany faraka fizanan'le afo zany nipoiran'le afo ka misy tavy eo ambadika io de nieritreretinay tavy io amay fasana kanefa le tavy tsy voakitaka tsy noroagna fa nipoitra tamin'ny tsy tambadika tagna zany le afo tsy avy tamin'le tavy etretina iroagna de zany lalagna tsy lalamby fomban'olo maro fa le zareo concession ihany mandalo amin'ny lalagna ka le zazalahy pira tsigara ka mety nifoka sigara izy de le migontsy sigara le avy tamin'ny vavany zany le nany de natsipiny de tsy nirarahiny de araky filazany anany zany hoe tsy nampiny zareo le olona namono afo mivezivezy ny asanjareo njareo tsy ho vita de le olona zany mamono afo zao foagna zareo tsy nampiny zareo le olona mamono afo araka ny fasagna hitantsika kito zany zao raha atao mandeha amin'ny isan'ny rinina izy na isaka fasagna de raha nikotokotigna de 7 ya de hitantsika me zany izy akio de tegna misy kila firehitra tokoa ohatrany tsy misy raisiny de ny sasasasana me zany hitantsika tolona me zany nalaky tonga ny mpamonjy mamono afo de misy nitatitra rano zany tsy namaimain'ny sasany satria ny andro moko hitantsika fa maigna de maigna na de bifotsy aza de mety rehetra mahita teraka hatramin'ireo razana tao anatin'ny fasana miisa 5 ny roa ambiny kosa may amin'ny ampahany piasa amina tanimbolon'olona mifanila amin'ny vohitra misy ny fasandrazana io no voatonontonona ho nanimpiafitsigara tsy lavitra ny toerana nitranganiny efa maizana ka nahatonga izao firehetana izao ary natolotry ny fokon'olona ny manam-pahefana ny ampitsony io ihany nilaza ny ray aman-dreny an-tanàna fa tsy maintsy asiana fomba n'izao fanimbazimbana ny fasandrazana izao amin'ny fomba gasy de misy tokotra ny fomba gasy raha mainy ny fasana de ny fasana aloha de voalohany alohany de ray aman-drenitsika be atra ny ela de fa ao daholo dikan'izay zany a rehefa nirodorodo ny afo de lasa moriny ny olona de raha ntegna izy raha ataony mahamagasy antsika de misy fombany raha mainy ny fasana zany ny tegna mampiadiady anay am'le olona nampiredika an'le afo tsy maintsy zahananay ary efa hita me izy zao fa de agnatin'ny manadiady zay am'izao fotoagna zao mifagnantsogantso aza zay akeo miaraka am'zareo amin'ny commune akao de andamina an'izay kanon'izay zany rehefa milamina zay zavatra zay de misy fombany ny mahagasy antsika indrindra fa amin'ny fasandrazana zany de ray aman-drenitsika natagna masoandro akao de tsy maintsy misy mipetraka ary mipetraka koa ny haja sy ny fandiovana an'izay indrindra fa ny afo miredaka araka ny fombantsika aty amin'ny faritra Antsinanana de tsy maintsy misy ny atao hoe fafaforona zany aloha voalohany indrindra de magnaraka an'izay me zany de fa hita me zany fasagna may de amin'ny atiala miredareda me zany de misy volo may koa zany akao de tsy maintsy tokony misy fifagnarahana am'izay volo zay indrindra me fa am'izao fotoagna zao de fantatra ombenimbeny fa agnatin'ny fampelezan-kevitra ny fitondram-panjakana de hoe ny doroala de zavatra saropady ka zany mampiezaka anay hiezaka hikaroka an'izay ny olona zay nandefa an'izay afo zay raha fa magnano fafaforana de ny zavatra misy aloha
na aiza raha mifaritrantsika tia dia aomby miaraka amin'ny fomba rehetrarehetra nentim-paharazana dia nitoaka akao. Dia raha tena izy aloha dia le olona tokony nagnondefa le hafo zany no magnonotra an'izany. Aorian'ny famotorana ataon'ireo manam-pahefana isan'ambaratongany no irosona amin'ny dindinika iarahana amin'ny fokon'olona sy ireo olona voapanga ho tomponantoka tamin'izao fahamaizana izao. Aorian'ireo rehetra ireo no anatanterahany fianakaviany ny fomba malagasy amerenana indray ny asin'ny razana izay kilany afo dia ny fahafaforona izany. Raha ny tegna marina izy ito karaha ny olo mandravatsimbony santoraray. Any amin'ny faritra izay hatrany fa any amin'ny renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro, tokantrano iray tao Ambalabako Ambatondrazaka no notafian'ny jiolahy miisa 20 mitondra fitaovam-piadiana omaly alina. Vokany olona iray no naraditra mafy nadritra izany ary vola mahery ny 10 tapitrisa ihany koa no lasanyreto jiolahy ireto. Omaly alina, jiolahy mitambasy miisa 20 no nanafika ity tokantrano iray tao Ambalabako Ambatondrazaka ity. Ireo fitaovana lafo vidy ny tokantrano no nirafon'ireo olon-dratsy nandritra izany. Ankilany, magaga hoy ny tompontrano antonona nariny ireto farany ireo fitaovana teny an-dalana fa ilay vola manodidina ny 100 tapitrisa ihany koa no lasan'izy ireo. Dia tampoko mivoaka tany atokotany aka le raha tonga dia tany ambony rihana nandeha voany voly varavarana tonga dia torobato tonga dia efa teo amina teo. Dia io le tisio zareo sady miteny ratsy zareo. Dia tonga dia efa nidiko le trano dia nifoaziko malakilaky ny vady aman-janako reto. Foaza hoana rehefa misy olona manafika antsika. Verina teo amin'ny alavarangany any dia nifampitana niady sady tsy tafiakatra zany dia voky ihany. Tafiakatra dia voky ihany fa be loatra zany ry zalahy. Olona iray no naratra nandritra ny asa ratsy. Totain'ireo jiolahy ireto tamin'ny vodi-basy ny lohany. Ozy zareo hoe lasy jonto ozy zareo dia ilona raika lahy dia mondrefa lahy ozy izy. Dia mipony tamin'ilay vodi-basy aho. Dia rehefa mipony tamin'ilay vodi-basy aho dia ozy indray ilay raika lahy raika hoe kakasika dia vilila tsy ho avy rehefa vilitsika fa afy dia aima ozy le raika. Dia teo an'ilay torana kely dia lasa daholo zareo dia zary izy sady teo. Tsy haiko fa tsy hitako fa maizina be dia mipony tamin'ilay vodi-basy foana ny torana. Tsy afaka namonjy ny manodidina raha ny fanazavana vokatry ny torabato nataon'ireo jiolahy ireo. Hoe io foana vola mbola tsy foana fa mbola misy any aizava volanareo. Ite zany zay moa zany mpanakaiky fanila trano eto. Eny tsara mihitsy zareo no resaka. Dia hoe raikana zany ihany no saritava moa. Raikana ihany no saritava satria tsisy mivoaka satria matahotra amin'ilay hoe aza misy mivoaka nareo. Tsy afaka nanohitra ihany koa ireo andrimasom-pokon'olona izay nanao ny fiembenana noho ny isa sy fitaovana nampiasaina tsy mitovy. Maty voatifitry ny mpitandro filaminana ireo jiolahy miisa 2 nangalatra voamaso tao amin'ny commune Antongo, distriktan'i Morombe ny alatsinainy lasa teo. Ny kasa itsoka ireto jiolahy ireto teny an-dalana iazo ny tanàna raha ny fampitambavao voaray antony na tonga ny mpitandro filaminana ny tifitra raha ny fampitambavao voaray avy an-toerana. Efa any amin'ny fianakaviany avokoa ireo razana amin'izao fotoana izao raha toka mbola manaraka ny fitsaboana enivy ny tompo-pahasalamana ao Morombe ilay ny arandoza ary efa tsy misy atahorana ny fahasalamany raha ny vaovao voaray. Tsy aivina nadritra ny fidenanay fotony izay nataon'ireo mialamila avy amin'ny ZDS mamin'ilay opération fandriampahalemana no nazahoana sambobelona ireto jiolahy miisa 2 ireto. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena no entsika amarana ny fotoana ny fampalalamba vao amin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavy. Miamafy ny fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka ny Iran amin'izao fotoana izao ary miditra amin'ny fitokoana fobe ihany koa ireo mpiasa ho fandrodanana ny fahefana. Anarivon'ireo efa voasambotra ny mpitandro filaminana ary mahery ny 300 ireo namon'ny ainy vokatry ny fifandonana teo amin'ireo tonta. Fanadideny eo amin'ny sariny France 24. Mpanao fihetsiketsehana misy 5 no voaheloka higadra mandra-pahafatany any Iran omaly ary mahery ny 200 ireo nahiditra amponja. Tsy miematra manoloana izany ireo vahoaka ary isany mitarika ny tolona ankehitriny ireo mpianatra eny anivony ambaratonga ambony. Tamin'ity andro fahatelo nampamaivay ny hetsika ity niamafy ny fifandonana teo amin'ireo tanora sy ny mpitandron'ny filaminana. Hatreto 100 ireo naratra raha tamin'ny androany ary eo ampiandasana ny isan'ireo lavo. Tsy misy ihany koa ny fampandehanan-draharaha ary ao anatin'ny fitokonana vahobe ireo mpiasa. Manoloana ireo mampiseho ny heriny ny fanjakana amin'ny fampiasana ny mpitandron'ny filaminana. Izany ny mpitondra any an-toerana aseho fa misy olona ivelan'ny firenena mamatsy fitaovana sy fitaovam-piadiana ireo mpanao fihetsiketsehana ary famadihana tanindrazana no misy any Iran ankehitriny.
fanambarana izay niteraka atezerana ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana ka natonga ny fifandonana androany ho mafy hoarina tamin'ireo andro teo aloha. Dia izay no tompoko lasy tompoko vavy no hoentiko mamaky ny fotoana ny fampalalamba vao tamin'ity alina ity. Isaroko anao tena tokantrano anaraka ny fotoana ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Amin'ny fotoanantsika indray ihany andro rapitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko lahy mandrapitafy fa tompoko vavy. Vous a présenté Vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuloariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.